Vonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay manaraka an'izao fandaharana izao. Miomàna eo amin'Andriamanitra ao laharana fa 720 tsika zany izao. Dia ampifaliana, ampitiavana tanteraka ary amin'ny fanetretena no izarana ny teny amintsika tsirairay avy. Misaotra antsika ny amin'ny fampaherezana izay omenareo anay mba handrosoana mandrakariva amin'izao asa izao. Misaotra ny amin'ny fitondranam-bavaka fa tena zavatra tena ilaina zany. Ilaina zany satria ty asa ty tsy asa ara-nofo, tsy asa entina amin'ny saina maha-olombelona fa mila an'ilay herin'ny fanahy mandrakariva. Ary dia mbola niangatahana amintsika dia mbola hanohy an'izay vavaka izay mba hanokatra varavarana mandrakariva ny tompo mba hitahirizan'ny tompo mba hiorenana tsara amin'ny tenin'Andriamanitra ary alavorariana ny asa rehetrarehetra izay atao. Tsika tsirairay avy koa dia misaotra ny fijoroana vavolombelona ny amin'ny fanafahan'ny tompo noho ny teny izay nafafy. Ao ny sitrana, ao ny afaka amin'ny fahazaran-dratsy, ao ny afaka amin'ny fahotana, ao ny mahazo fitahiana fa ny miaraka amin'ny Jesosy koa nge dia fitahiana fahasoavana ny miaraka amin'ny tompo ary tena hoe noho n'inona noho ny tenin'Andriamanitra izay nafafy, noho ny tenin'Andriamanitra izay nafafy ary mbola ohatrany hoe mbola ametraka an'izany teny zany hoe io teny Jesosy Kristy io rehefa tonga io dia tonga mitondra fiainana, rehefa milatsaka ao aminao koa io dia teny mitondra fiainana io. Tsaroko foana ilay teny amin'izao na toko voalohany hoe izy no nisy mpiainana. Tamin'ny voalohany ny teny dia Andriamanitra, ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ny tany dia foana tsy nisy endrika, ny fanan'Andriamanitra nambomba tambonin'ny rano, fa rehefa avy eo nandeha ny teny nomban'ilay fanahy dia nisy zavatra voaforona. Ary ty teny Jesosy Kristy ty tompo ty koa dia teny tondra fiainana ho antsika. Tsy hanao famorina olona be antsika mba mazon'ny olona fitahiana. Tsy hanao famorina olona be antsika mba hitsofandrano azy. Alady 7 herinandro ray manontolo, efatra hariva, eto fotsiny no mitsodrano anao. Dia tahiny Jesosy ianao. Tsy misy vola alefanao aty amiko, tsy misy rakitra alefanao aty amiko, tsy misy fahafolo-karena alefanao aty amiko. Tsy voavidim-bola ny fitahian'Andriamanitra. Tsy voavidim-bola ny fahalasitrana nomen'Andriamanitra. Tsy voavidim-bola ny fahasoavana nomen'Andriamanitra. Ny tenako nomen'ny tompo izay fahasoavana izay, nomen'ny tompo izay teny izay, ny tena tsy hoe vokiandro sy efa niaina ela be, fa noho ny teny izay omen'ny tompo koa dia afaka mitsodrano antsika ihany koa. Dia eto ny tsofako rano antsika hoe ho tahin'ny tompo ianao, raha marary ianao apetrao amin'ny tanana, apetrao amin'ny faritra marary ianao ny tananao. Ary dia Jesosy Kristy lay Yahweh Rafa no miasa amin'izao ora sy fotoana izao manasitrana ny aretinao. Izao ny Jehova izay manasitrana ny aretinao rehetra. Sitrana ianao, ny areti-po, ny areti-naty, ny areti-mavony, ny olana eo amin'ny resaka raha, ny aretin'andoha mahazo anao lava, ny any amin'ny vo, any amin'ny aty, any amin'ny resaka articulation, ny resaka tumeur, ny resaka kohaka, ninona anarana aretina amin'izao ora sy fotoana izao no niositra omen'ny tompo anahy dia tonomboko amin'ny anaran'i Jesosy ny ahasitrana anao tanteraka. Amin'ny anaran'i Jesosy sitrana ny masonao, anaran'i Jesosy sitrana ny nifinao, amin'ny anaran'i Jesosy sitrana ny tenda, ny tratra, ny ao amin'ny vo sy ny maro rehetrarehetra izay rehetrarehetra manaintaina mandrefanaintainana amin'izao ora sy fotoana izao. Ny rahalahy teknisianao arinao mandefa hira malefaka dia mitondra fanasitranana ho anao Jesosy Kristy. Mitondra fanasitranana ho anao Jesosy Kristy. Mitondra fanasitranana ho anao Jesosy Kristy. Ny diakapoka taminy no nahazona fanasitranana. Izao ianao dia mihamandre fa miala ny fanaintainana, mihamandre fa miala ny vesatra, mihamandre fa sitrana ianao. Ninona anarana aretina ambany zany, any am-paladia zany, hitsahana zany, fa ny anaran'i Jesosy anarana ambony noho ny anarana rehetra. Ny anaran'i Jesosy anarana ambony noho ny anarana rehetra. Ho azy ny voninahitra, ho azy ny saotra, tomoera amin'izay fahasalamanao izay fa velona izao tenin'Andriamanitra izao. Tadidio fa Jesosy nge nisy fotoana natson'ilay olona kapiteny ho any an-tranony fa vezy ny tena aza mandeha teneny fotsiny dia ho sitrana ny zanako, ho sitrana ny mpanompoka. Dia hoy Jesosy tonga avy aminao araka izay irinao. Ahoana moa ny andehananao raha ianao any France sy tsy salama, andehaka aty amiko ny volona aramidy. Ahoana moa raha any États-Unis ianao na tsy fantatra hoe zany misy ianao, fa eo le herin'ny vavaka, ary eo le herin'ny fanamasina, eo le herin'ny tenin'Andriamanitra ity, tsy voafetra ny fotoana, tsy voafetra ny resaka monde physique,
fa miasa ny tenin'Andriamanitra ary raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Raha malemy ianao mitsangana fa mame fiainanao anao Jesosy ary mampitsangana anao izy, tsy miovy izy omaly Seigneur mandrakizay. Sarotra amiko ny ary hivavaka dia hifanelanelana ray metatra. Sarotra amiko ny ary hivavaka dia ho tapenana ny vava nefa zay hideran'i Jesosy. Manaja ny lamintsika, manaja ny rafitsika, manaja ny zavatra rehetra napetraka tsika satria tsika olona mora lahatra sy mora lamina. Zay foana mahatonga ana miteny hoe tsy fantatro moa amin'izao ora miteny zao hoe efa déconfiné ve tsika mosa tsy? Fa raha mbola tsy déconfiné tsika tsy mbola miara mivavaka sy miara miombona. Fa aleo aloha rehefa mirava mihitsy, tapitra mihitsy ny confinement zay vao miaraka. Ary Jesosy nge rehefa eo afovoany zany kinona moa ny atahorana zay virus? Raha Jesosy ny andehananao, Jesosy no resahanao, Jesosy no derainao, isy aretina ho tafajanona aveo. Isy roa fipetraka aveo zay toerana rehetrarehetra nalehan'i Jesosy, nahiratra ny jamba, nalady ny marenina, sitrana ny boka, ny klemaina ny tsangana, ny maty ny tsangana. Izay mino aho ny asa ataoko no ataony koa. Ary ianao asa lehibe no zany azy satria izaho makany amin'ray. Io satria izaho makany amin'ray io dia ino ny dikan'izay? Nakany amin'ray izy dia naniraka ny fanahy. Ka ianao pastera, ianao mpaminany, ianao apôstôly, ianao mpanompon'Andriamanitra tsotra, mivavaka ho anao aho. Jesosy hiasa amin'ny alalanao, hitondra fanasitranana ho an'ny maro ianao, hitondra fiainana ho an'ny maro ianao, hitondra famelombelomana ho an'ny maro ianao. Ny ositra zay efa nomena ianao dia mbola hitombo, mbola hiroborobo, mbola hiasa amin'ny sy ny fahefana amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Mihira ianao, hideran'i Jesosy ianao. Rehefa midera ianao, hitomany ny olona noho ny fiaken'ny heloko, no fiaken'ny fahotany. Rehefa mihira ianao, rehefa mitendry ianao, hideran'i Jesosy ianao, ho avo ny fanatreha fanamasina ary ho délivrer ny olona. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy zany, ho an'izay olona manana fo madio, ho an'izay olona manana fo mahitsy, ho an'izay olona anaty sincérité manompo an'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny talentany, ny feony, ny fitendreny, ny famoronany, mbola amorona bebe kokoa an'i Jesosy ianao. Hira manandratra an'i Jesosy Kristy, hira misositra mitondra fibebahana, hira misositra mitondra hery sy fahefana, hira misositra mitondra famelombelomana fanan'olona, ary hira misositra manome fanasitranana. Alleluia. Velona Jesosy Kristy io, velona Jesosy Kristy io, mahery Jesosy Kristy, tiako Jesosy Kristy io, ary io tiako zaraina aminao. Io tsy resaka hoe fanaovana akanjo tsara dia mandeha makany am-piangonana eo sy hitady an'i Jesosy. Io tsy resaka hoe fandehanana amin'ny trano fivavahana sy resaka fikambanana. Tsy zany io, fa fahafantaranao an'i Jesosy hoe iza moa io Jesosy io, mpamonjy, mpanavotra, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana, mpamela heloka, mpamindra fo, tsy misy tahaka azy. Ianao zay ao anatin'ny fahotana, ianao zay ao anatin'ny otamaro tsy tapesipesenina, ary ianao tena akivy hoe zako ty dia manota foana tsisy hevitra. Za miteny aminao, vao manatona an'i Jesosy ianao, adino ny fahotanao. Moramora kokoa amin'i Jesosy nge mamela ny helokao e. Mamela ny helokao ne izy e. Ary tena mamela ny helokao izy, firifiry ny fahotana, firifiry ny tsy nentina ataonao, firifiry ny zavatra tsy nentina ataonao, ary tena hoe tsy tianao ho lazaina akory ary. Fa Jesosy Kristy nge dia fanatim-pihavanany. Jesosy Kristy ilay nanao fanatitra ho antsika, hamonjy antsika e, ary namita fihavanany, ary io rano Jesosy io manadio sy manamasa. Fanamariana kely ty, fampianarana kely ty, zaraina aminao ty dia zao. Rehefa mijery ianao ny inona moa zany, ny tetiarana ny amin'ny hoe Jesosy sy ny razambe an'i Jesosy, miainga any amin'ny Adama sy ny toy an'ny rehetrarehetra ianao. Rehefa mijery ianao ao momba an'i Jesosy Kristy dia hitanao ao hoe anisan'ny razambe an'i Jesosy Kristy i Rahaba janga. Rahaba janga zany eny hoe prostituée, mpivaroteny tao a Jeriko. Fa rehefa tonga tao le espion anankiroa nakao Jeriko ary nampetranony Rahaba, dia hoy Josoa hoe azaky tiany Rahaba arovy izy vonjeo izy dia nisy fitahina, nisy famonjena noho ny finoana nanaovany Rahaba an'izay. Nefa i Rahaba prostituée, mpivarotena. Tadio ny tenin'i Jesosy, matsy ny fariseo, ny jiosy sy ny tariny rehetrarehetra izay milaza azy ho voavony sy olona tsara. Hoy Jesosy hoe mpivarotena mialohanareo any amin'ny fanjakany lanitra. Ny mpivarotena mialohanareo amin'ny fanjakany lanitra, Rahaba janga any amin'ny fanjakany lanitra. Rahaba janga razambe an'i Jesosy. Mahagaga ne zany, mahagaga ne zany. Hitanao zany herin'ny fahasoavana zany.
ka ianao anatin'ny hoe ataoko hoe fijangajangana, ao anatin'ny fahalotona, ao anatin'ny ataoko hoe fa tena hoe ny aina fiainana maloto e, mbola azo diovina ianao, mbola azo arenina ianao, mbola azo atsangana ianao, mbola misy fiainam-baovao aminao, raha mbola misy fofinaina, aza kivy e, aza matahotra. Ao anatin'izay koa misy an'ny rota zany a dia moabita. Ny moabita dia firenenan'ny forona vokatry ny inceste, satria ilota sy ny zanany no nisy firaisana dia napisy ny moabita, rota dia moabita. Irota nefa razambean Jesosy. Magaga anie zany lalasaina bavy, magaga ke zany ry olombelona rehetrarehetra mahainao na hoe ty tenin'Andriamanitra ty voasokajy, voasahana, tafiditra ao anatin'ny famonjena daholo ny olona rehetrarehetra. Ary tsy ny finaritra mila mpanao fanafody fa ny marary, tsy ny finaritra mila mpanao fanafody na ny marary. Ianao any am-ponja maheno ary zavatra tena hoe mahatsiravina sy mampiorikoditra, ary zavatra ratsy ny nataonao. Fa za miteny aminao, raha mitodika amin'i Jesosy ianao, ny rany Jesosy hampianadio anao, ny rany Jesosy hampianadio anao. Ao amin'ny selulnanao maheno ahy ianao zao, ao amin'ny prison maheno ahy ianao zao, io Jesosy io. Tsy atoko-pivavahana ny atoroko anao, tsy pastera no atoroko anao, tsy zany lalana, tsy zany famarinana, tsy zany fiainana. Za koa ary makao amin'le lalana, za koa makao amin'le famarinana, za koa makao amin'le fiainana. Fa io Jesosy io lazaiko anao, vao tompo maso kely ndray mandeha monja mijery, avotra ianao. Tiako be le hira le hoe masoko mangano ano mitomany feno rano, rano fonona fanadito, hitanao ny pitrapitra. Tena hoe misy famonjena tsy hay lazaina rehefa tonga amin'i Jesosy. Ny raisinao ry tompo na dia tanana maloto, dia ny masonao ry be fiantrana, mpamonjy ny mahantra, baby tsy afaka ho aiza ny vonjenao. Zay Jesosy. Fahasoavana ny amin'ny famonjena antsika tsirairay avy, tsy voavidim-bola amin'ny karena. Misy tsika hoe tianao ezaka tsara mba ho voavonjy, tianao tsara mba ho voavonjy. Misy tsika tena mametraka rafitra lamina mihitsy hoe hifadianina mba azo fitahiana. Za tsy hoe manohatra ny fifadikanina, fa teneniko foana zay, tsy ny fifadianao anina ny azonao fitahiana, tsy ny fifadianao anina no amahany olanao. Averiko zay, mety asoke anao zay. Tsy ny fifadianao anina no ataoko hoe amalian'ny tompo anao. Ny mpianatra rehefa niaraka tamin'i Jesosy teto tany, sorena arany mpianatra ry Jaona nijery azy hoe ary nareo reto rangato tsy mifady anina mihitsy, nareo reto mifaly mikorana foana, ary nandaza tamin'i Jesosy mihitsy izy hoe nahoana ny mpianatra ao no mifady, ny tsy mifady, ny anay nefa mifady. Dia ozy Jesosy, ary mahafinaritra anahy amin'io Jesosy io dia zao, makankaoako foana io. Sady zay, makankao antsika io, makankao anao io rehefa anazy ianao. Nisy fotoana keo ireo mpianatra ireo tsy nanasa tanana ny sakafo e, fa Jesosy tsy nanevateva sy ny teny azy mihitsy hoe nareo kosa salama nalabaraka antsika, narovan'i Jesosy indray izy. Ary ny tenen'i Jesosy tsy ny tanana maloto nge nanotony ao anaty e. Zany Jesosy ko zany, miaro, micomprendre, mamela heloka. Ozy le izy hoe tsy Andriamanitra masika. Malemy fanasa tsy miavonam-po zany Jesosy zany. Ary ty toriteny ty zao dia zay zany ny lohateny ty hoe Jesosy fotsiny amin'ny maizy azy. Salama fa 3:1, maro-po sady be famindram-po. Tahaka ny avo ny lanitra amin'ny tany no be ny famindram-po. Tahaka ny alavitry ny atsinanana amin'ny andrefana no analavirany fahotanao aminao. Ary io rehefa tsapanao ny fahotanao ka tsapanao famelan-keloko Jesosy, eo anao le ty bean Jesosy. Fa tsisy marobaka ny ampelantanan'i Jesosy. Dia toizako le hoe teo amin'le hoe nifadianina. Dia rehefa nifady ny mpianatra Jaona, Jesosy tsy mifady, Jesosy tsy mifady reo raha mbola eo ny namany momba an'i Jesosy. Rehefa eo Jesosy tsy hifady reo, rehefa lasa ozy izy Jesosy hifady amin'izay izy. Zay ny zavatra nisy. Ny fifadikanina ilaina ary afaka tokony atao. Fa tompo tsy hozongozontsika amin'ny fifadikanina. Hoy ny teo amin'ny azy fijaliana rehefa voaomby Jesosy, vita, tout est accompli. Tsisy ninona nataonao, mbola tsy teraka akory ianao dia efa vita famonjenanao, vita ny délivrance anao, vita ny fanafananao, mbola tsy teraka ianao ary ianao hiteraka, anambady, ananjanaka, ho an'ny vadinao, ho an'ny zanakao, efa vita koa ny famonjena. Ho an'ny avy rehetrarehetra mbola tsy tonga Jesosy, efa vita ny famonjena. Ary raha sanatria lavo ianao ka nanjera nanota, efa vita koa ny famonjenanao. Tsy mampirisika anao anota sy anaonao foana akory zany. Magaga anie ty miaraka amin'ny Jesosy ty, fa tafotohina ty.
ho an'ny jiosy sy ho an'ny religieux sy ho an'ny légaliste fa atafotoinany ty misy fotoana ve Jesosy ao anatin'ny sabaty Jesosy ny manasitrana ao anatin'ny sabaty Jesosy ny mitondra famelomelomana ozy ny olona ozy ny fariseo sy ny mpanara-dalàna petra tsara fa amin'ny andro sabata tsy azo anaovana an'izao ripe tsara velatsy raha manana biby venao latsaka ny anaty lavaka izy aminareo moa ny andro sabata tsy andeha hampiakatra azy tamin'ny andro sabata mihitsy nanaovan'i Jesosy ny azy ary tompony sabaty Jesosy eto zany ty resaka ty zao tsisy resaka sabata sabotsy latsy ny sisa fa isan'andro latsinainy ka hatramin'ny alatsinainy janvier ka hatramin'ny décembre fiainanao ray manontolo rehefa miditra ao amin'i Jesosy repos zay sabaty zay miainao anatin'ny fitsarany ianao zay le tena mahafinaritra miaraka amin'i Jesosy Kristy aroy amatsanao hoe inona daholo moa zany zavatra resahako anao zany le fahasoavana omeny Jesosy le mahafinaritra an Jesosy le tena hoe itiavana an Jesosy Kristy tsy misy zavatra ho ataontsika mihitsy mba hitahiny tompo antsika fa de tsika de efa nitahina fotsiny fa noho ny fitiavanao azy mifadinao anina manimanina anazy ianao matsiarotsaro azy ianao de mifady anina te ataoko hoe te ampangina ny aranofo ianao fa te hien'ny fanahy bebe koa de mifady anina nisy fotoana aloha mpianatra tao anatin'ny asan'ny apôstôly fotoana izy nivavaka de nifady anina de nanositra nametra tanana tamin'ny Paoly sy Barnabasy izy rehefa avy eo nametra tanana ho an'ny olona hiasa izy rehefa avy eo zany hoe fifantohana ara-panahy bebe kokoa ary any amin'ny Isaia 8:10 nahoana zay mifady ozy tsy henonao nahoana zay mifady mbola tsisy ninona miatra satria zao mifady nareo nefa ny hanina ny fadinareo fa ny fahotana tsy fadinareo ny karama mampiasa tsy omenareo na raha mamenareo de karama kely ny olona voafatotra tsy vahanareo nareo nefa mifady hanina ny hanina fadinareo ny fahotana tsy fadinareo ny hanina fadinareo famelan-keloka tsy ataonareo ny famindrapo tsy ataonareo ny fiatrana ny hafa tsy ataonareo hay zara ny fifadikanina atao am'zany ny fifadikanina de izy hoe mampiatrano ny oro manjenjena ny mamany fatotry ny olona voafatotra de hitanao ny toy any rehefa aveo amirapiratra eo aminao ny mazava raha misy kasainao atao de ho tanterahana anao sy ny maro samy hafa kary zao ry afako mandalo kely ty hoe fifadikan ty alohan'ny fifadikanina tena hoe le fizika le fifadiana fahotana aloha ary ny rany Jesosy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetrarehetra tiako zaraina amintsika zany hoe zany herin'ny fahasoavana zany le zanakadala averiko foana iny fa mahafinaritra be iny tantara iny tsy ny fahadianina iny alohan'ny andehanana ny tany amin'ny rainy tsy ny fahadianina iny mba hahafahany hoe le hifahadianina mihitsy aloha za mba ho azoko indray ny peratra mba ho azoko indray ny kapa mba ho azoko indray ny akanjo vaovao mba ho azoko indray ny toerako ao amin'ny dada tsy ny fahadianina nandeha izy de efa mipitrapitra fotsiny hita amin'le masoko mangano any sy ny tanako mangady ady sy ny foko tena fahavalo fa tonga de nanatona ny ray fotsiny izy ny dadany tamin'ny fahatsorana izy vo tonga teny amin'ny hitany dadany lavitra de efa faly izy ny dadany koa tsy nametraka fanontaniana be tsy nanao interrogatoire be tsy nanome tsiny tsy nandatsy ary tsy nanao resaka pénitence hoe manao asa fivalozana miaraka amin'i Jesosy raha laselabavy mahafinaritra eo ny eo tolobotsitra ny famelan-keloka ary rehefa tonga ny famelan-keloka miaraka amin'ny famelan-keloka ny fitahina rehetra tsisy ninona nataon'iny zanakadala iny ene tsisy ninona nataon'iny ny verina nakao amin'ny rainy fotsiny izy rehefa nodiny sainy azony daholo ny ambiny rehetrarehetra rehefa feo ka ho anao mety hoe nanalavitra an Jesosy ianao ranabavy nanalavitra an Jesosy ianao rahalahy lavo ianao ny anjery ianao potraka ianao aza mamoy fo manatona an Jesosy fa eo ny eo de voavelany elokao ary manangana anao indray izy manarina anao izy ianao mbola miady amin'ny fahotana amin'izao fotoana ianao mbola miady amin'ny fatotra amin'izao fotoana ny sentonao fotsiny de Jesosy fa hidelivre anao izy anafaka anao ao izy fa tsy amin'ny herinao ina nitanjaka ao fa amin'ny fanahiko i Jehova ito miaraka amin'i Jesosy ito tsy exploit tsika tsy performance tsika misy tsika mietreritra hoe sy noho ny vavaka be ataoko noho ny asa fanompona ataoko ny vavaka ataonao koa nge noho Jesosy nefa anao vavaka ianao manao asa fanompona nge noho ny miheriny omeny Jesosy fa aza manatona Jesosy misy ka mitondra ny performance anao hoe satria za nanao an'ity satria za navita zao satria za nanao an'ry tsinitsinitsika zava-ponitsika tsy mavita ninitsika ary raha mavita zavaritsika de noho Jesosy Kristy noho ilay fotoboloboka zay niraiketantsika no navitatsika zavatra fa tsy noho isika tsika de miondrika ambany de ambany tsika de maneritena sitrana ny olona halleloja afaka ny olona halleloja delivre ny olona halleloja ny voninahitra de averintsika amin'i Jesosy halleloja tsy misy afa-tsy Jesosy ry afako ary izy manasitrana izy manafaka ary izy mbola anafaka izy mbola hita zay ny teny tapitra ny 20 minitra tiako be io Jesosy io ary ianao koa mba tia azy bebe koa fa zay hoe herin'ny fahasoavanao amin'i Jesosy Kristy herin'ny fahasoavanao amin'i Jesosy Kristy ary feziko izy de fahasoavana ny namonjenanao fahasoavana ny hitehirizana anao fahasoavana no ampakarana anao fa ianao miankina fotsiny aminy
ny aty hatraminy metraka ao anatinao fitiavana anao izy, fitiavana azy izy, ny fatahorana anazy izy fahavelomana ho voninahitry Jesosy ny fahavelomanao. Haleloia, amen.